Faltavaraka aminao indray ny fandarana ara-maroseho amin'ity arivarivan'ny alahady ity ary manasa anao naraka ny fandarantsika hatramin'ny farany satria vahiny vaovao be indray no hiaraka amintsika eto. Efa tsy vaovao ny fandarana ara-maroseho intsony zareo satria izy efa isan'ny ireo mpanakanto malaza ny vahiny tato anatin'ny fandarana tany amin'ny taona 2024 tany. Andeha ho fantarintsika amin'ny alalan'ity sary ity avy hatrany ary hoe izy efa izay. Ya tsy eo akory ampahatsorana lazako an'ity tsy eo akory ny spectacle rehetrarehetra nitarika ny aingy dia hoe 100% milay daholo fa misy cas anankiray ity lazaiko anareo tany Manjakandriana dia spectacle 15 août amin'izany fotoana zany efa taona teo alohaloha teo angamba izay inona ny zavatra nitranga 14 août manga tsara ny lanitra fa rehefa 15 août nanomboka tamin'ny ray sasany iny le olona efa hitanjotra hijery ny aingy iny orana zany orana milatsaka zany na izay raha tena kify olona teo amin'ny 520 teo toko no sahany jery ny aingy no ny oram-batravatra tsy mifankahitana spectacle tsy maintsy tanterahana Nitariky ny aingy rehetra sy ireo mpanao sasoa ny rarina haritra tamin'ny farany Zani manakwani tomanako sesilani ilay vazo iray tsy ho lefy ao am-pona hangina ny tomany ny feonay amin'ny malifaly kalokalonay tsy mety ho lany dia misy miorakoraka be any atokantrano fa mahita hoe nitarika ny aingy indray no vahin'ny fandarana ara-maroseho amin'ity an'ity etanilaka eto i Luka sy Do miarabanareo mirahalahy tonga sao tanatin'ny fandarana dia miarabanao tahiry miaraban'ny mpanjoin'ny fandarana ara-maroseho rehetra sy ny mpanjoin'ny télévision malagasy mazava ho azy tsy adino ny mpakafy nitarika ny aingy toy izany ihany koa ny tenako miarahaba ny tahiry dia miarahabantsika rehetra manerana ny nosy zany manaraka n'ity fandarana ara-maroseho ity fantatra manam-baovao be zao nareo mitalato ingeto fa ny alohan'izay dia mba hampatsihevo kely aminay hoe nanahoana fiandohan'izany tarika ny aingy zany satria tarika isan'ny malaza indrindra manerana Madagasikara ny tarika ny aingy dia ohatry ny ahoana fiampianan'izany tarika izany hatramin'ny etombohany indrindra ny aingy zany za tany ampita-ranomasina tamin'ny 94 tamin'ny 95 avy tonga teto zany nianatra dia ilioka zany no nianatra tiany akatso tamin'izany teo amin'ny lettre dia ny telefona an'ala iry hoe allo ajoroko ny aingy fa nahita élément dia tsara tsodrano le dada ho raha vita lahy dia nataony zany le izy nisy mpandito dia nisy bira tao ibotsimbola zay mbola any zareo fiafareny mpiarakaviana amin'izao fotoana zao dia nisy mpitendry tao rehefa tonga moa iongia taty aoriana kely dia efa tarika ny aingy efa mijoro no ny fatan'ny iongia dia izay amin'ny ankapobeny zany raha tenena tsotsotra fa ina aloha no antony tonga nareo safidy an'ilay anarany tarika hoe ny aingy dia ina ny hevitra izay io hoe ny aingy io dia fanafoezana ny teny hoe aina ho an'ny gasikara satria ny tiana ampitaina zany dia ity tarika ity tsy vitany hoe hanome aina ho an'ny vahoaka malagasy irery any fa tena aina
amelona ny fanabeazana sy ny atao hoe ny hafatra izay entina manabe ny vahoaka malagasy na ny any ivelany moa zany izay le aina ny gasikara azy. Mazava be zay fanazavana izay anaraka hira aloha tsika dia rehefa avy eo mbola mitsety amin'ny resadresaka miaraka amin'izy ndrala. Ira isan'ny nampalaza ny tarika ny aingana no narahantsika teo ary teo moa nareo mirahalahy resaka momba ny omgy izay efa lasa izy tamin'ny taona lasa iny dia nanahoana ny aina ny tarika ny aingana izay fahampangana izay. Eny amaha-olombelona dia tsy nitarika ny ainga irery ihany na tsy aro fahampangana fa ny vahoaka malagasy rehetra satria omgy dia rahantsika mahafantatra fa sady olomanga ny fiangonana no olomanga ny firenena, olomanga ny zavakanto, olony firaisam-pirenena zany omgy ary natsapa ny fahampangana ihany koa ny tarika ny aingana satria raha miresaka hoe seho an-tsehatra zany na miresaka hoe tarika ny aingana dia mbi ao an-tsaina avetrany ny andrarezina omgy kinanjo tampoka tsy ho itsony izy mazava ho azy fa misy mifampangana ny tarika ny aingana nefa raha mbola manao an'ity satroka ty ihany dia tsy hijanona amin'izay fahampangana sy ny fahatserovana ny ratra atao am-po zay fa tsy maintsy miotra hanao ny metimety sy ny tsaratsara kokoa. Anisiko ny alioka zay raha vao miresaka hoe manahoana taoriana nalasana ny omgy dia tena enjana satria toerana rehetrarehetra zay andehanany tarika ny aingana na hoeto Ambohibao ianao na hoany toerana rehetrarehetra dia tsy maintsy misy nostalgie daholo, nisy fiarahana taminy daholo ka noho izany na hiakatra scène renao amin'ny spectacle dia somary mandona kely ny folo zay fa rehefa avy eo ohatra lasa hery lehibe le izy hoe ao an-damosina eo izy manosika foana izy tamin'izay zavatra vita ny atray ary izay ihany koa efa nanao velirano ary nanao défi tamin'ny mpankafy rehetrarehetra izay manatrika anay izay vorolanina voro marobe tsy mitovy amin'ny teo aloha ary fa mainka 2 fois plus ny teo aloha dia lasa hery lehibe zany. Dia zay hoe mbola voatazona foana le mahaniaingany hatramin'izay hoe tsy hira fitiavana ihany fa eo koa misy hira mpivavahana, misy hira mifono anatra sy ohatran'izany ny amin'izao. Amin'izao fotoana izao dia tsy mivoana ka mitohy foana zay, mitohy tena mitohy satria amin'ity volana ity ary zay zao dia efa nao evangelika amin'ny volana jolay dia efa misy hirambavaka ataonay amin'ny fiangonana makanay dikan'izany mitohy foana le izy tsy misy
tokony nareo mpankafy zany nareo mihaino rehetrarehetra ny vahoaka izay marana tarika ny ainga dia tsy tokony salasala fa tsy foana ary izanay a tsy voana mifankafizanareo a ny zavatra sionay andeha aloha sika naraka hira dia ireo avy eo mbola mitsoetany ny resadresakitsika. Vaovao vao nafanafana vangana kory izy mirahalahy momba ny tarika ny anga ihany izy io satria ny anaranareo vao tonontonona tao aloha satria nisy tarika mety hoe voaforona angamba izy io dia mitondra ny anaran'ny tarika ny anga dia ahoana kosa ny mahakasika an'izay raha ho anareo manokana? Ya ny tena marina zany a dia izay nytenenao izay nisy ny namorona tarika tany hoany a dia nampitondraina ny anarany hoe tarika ny ainga asa tsy fantatro hoe tsy matoky valera ve sa ahoana fa tena nampitondraina ny anarany hoe tarika ny ainga tokoa izy io. Fomban-javatra moa zany fomban-javatra zany satria na ny apôstôly 12 ange nametrahany Jesosy ny fitokisany fa nisy ihany ny anankiray a izay naningana teo vedety angamba ka rehefa teo vedety ohatra zay mantsy dia tsy maintsy maningana kely a dia ka zay tsy alavantsika iny resaka iny a fa ny tena olazaina zany dia hoe ny zavatra mitranga zavatra miseho zany zavatra zany a fa nitarika ny ainga ho tenenina amintsika vahoaka malagasy sy ny mpakafy rehetrarehetra ny tarika ny ainga dia ray tsy mivaky tsisy tarika ny ainga 1 zany a ary na eo ngeara dia fa hentsika ombenombeny a ny laza fa tsy misy izany tarika ny ainga junior zany dia reto izahay tarika ny ainga zay iray tsy mivaky ny mpandihy ny mpitendry ny mpihira izay ny ara-dalàna tamin'ny ongia dia ireo a angamba hitanareo tamin'ny fampisehoana sy ny live teo a reo ny tarika ny ainga fa izay mamorona ny anarana hoe tarika ny ainga tsy zany zay tsisy ifandraisany aminareo mihitsy zany izy zany a le hoe manonona ny anarana tarika ny ainga aloha iny kosa mahasaripady mahasari-piaro mihitsy ary tsy izahay tarika ny ainga irery fa ny fianakaviany eo migiray manontolo mihitsy a dia manameloka tanteraka miaraka amin'ny tarika ny ainga sy ny mpakafy ny tarika ny ainga manerana nosy manameloka tanteraka ny fisalorana mba tsy teneniko hoe fisandohana ny anaran'ny tarika ny ainga ampiasana tarika hafa ary io tarika ny ainga io moa dia nipetraka ara-panjakana nefa nivoaka ny taratasy ara-panjakana navoaka ny omapia fanamarinana an'izay maha iray tsy mivaky ny tarika ny ainga izay ary tarika izay
atao hoe manana mahizy azy dia tsy azo tsy atao tantely afa-drakotra zany sary-piaro amin'io na nitarika ny ainga ray manontolo na ny fianakaviana eo amin'ity ray manontolo na ny mpakafy ray manontolo eny fa na ianareo mpanjoy an'ity fandaranty angamba dia tena indraindray mandoana tratra mihitsy hoe fa ahoana ary no soparana ohatra zany dia nyty tarika ny ainga ity efa niresaka fitetezam-paritra ianao teo a dia idirantsika izay fandaram-potoanareo zay rehefa aveo fa tsy aleo mba mila hira kely zay aloha jerentsika aleo to efa nentinao ety any ty gitaranao ty dia aleo ampiasainao gitara mely tapika mihitsy ianao ty tahiry a tarika ny ainga zany manko farafahakely ny anaky 5 no mihira mitazona micro nefa zay roana rery nety mahaina rerylahy matotongetika matetika koa zay mitondra nyty gitara tya amresa amin'ny famoronany mamorona ny andalana eny ty misy inspiration dia aingam-panahy dia raisina ny gitara dia ity anisan'ny vady ty tsy miala aminay izy ty toujours iatrany ny lalanao fa oza ry afalino lantsao ny fijalina iareto ampifalina anjaranareo manohy azy Saotranareo mirahalahy tamin'ny nira tsara be iny dia ny mpanakanto rehetra moa izy mirahalahy samy manana mampiavaka azy daholo dia ho antarika ny ainga manokana dia inona tena iavahanareo amin'ny mpihira sy ny mpanakanto rehetra eto Madagasikara? Ny tarika ny ainga voalaza tany am-piandohana moa zany tsy iverenana intsony fa mpanabe daholy mpanabe ny mpitarika ny tarika ny ainga hatrany amin'ny fianakaviana zany ka hatramin'izao dia napetraka zany io fa ilaina tsy atao ankira fotsiny satria hafatra moa zany no ampitaina amin'ny vahoaka ampitaina amin'ny mpanakanto ampitaina amin'ny vahoaka rehetrarehetra manerana nosy satria tarika natao hitaiza hanabe ny tarika ny ainga amin'izany anarany zany hoe aina ho an'ny gasikara io dia noverina fa mba mamorona zavatra asa famoronana foana koa zany no atao toy ny famoronana hira dia misy hoe inona ny zavatra mbola tsy nisy tokony ampisiana eto amin'ity tany sy firenena izay mamitsika ity amin'ny lafy ny fanabeazana dia napetraka zany hoe andeha ary hamorona sekoly manokana école spéciale zany ho an'ny ankizy voafonja eto Madagasikara
dia natao zany a ny fiofanany misy ny éducateur spécialisé ao anatiny ao, misy a nianatra lalàna mihitsy a tao anatin'ny tao a dia najoro mitady izay lalana ahafahana mampijoro an'io sekoly io dia mijoro izy efa 20 taona mahery izy zany zao. Mbola misy anapilo Lukas? Misy ihany koa izy ity zany atao hoe zavatra anisan'ny goavana najorony eo amin'ny ihany koa amin'ny resaka sosialy zay a dia ny onjam-peo. Fataro fa misy ny atao hoe onjam-peo ainga ao amin'ny district n'Ambohimasoa no nampijoroany eo amin'ny an'izay a efa 10 taona mihoatra maro zany nisy an'izay zavatra zay tany onjam-peo zay. Ary etaetany eo amin'ia ny antarana an'izy io maha hoe ainao anikasikara azy dia misaotra ny fianakaviana ihany koa zany izay. Mahafinaritra be. Manao kosa raha fandaharam-potoanareo atoato. Ny tarika ny ainga zany efa fomba ny eo amin'ia moa zany rehefa amin'ny hainao manjery ohatrany tony dia misy foana ny atao hoe référence omeny zany hoe fampisehoana fa izao tsy ho votanisa intsony zay fa tamin'ny nalasana ny eo amin'ia ka hatramin'ny fampisehoana vitanay tamin'ny herinandro farany teo zany dia miisa fa 120 ny fampisehoana vitany tarika ny ainga zany hatramin'izay nalasana ny eo amin'ia zay dia atsoaty zany ny amin'ny alahady androandry anio alahady zay io zany anio any amin'ny am'fatry vakinakaratry iny zany ao andray kipa marimarina kokoa fampisehoana goavana nataony tarika ny ainga anio amin'ny avy eo dia hoatsy Ambohimanga kely io indray le tenen'ny dote hoe fampisehoana irambavaka rano fotsiny zany io zay indray dia ny hefitsika ao Ambohimanga kely eo no karakara azy. Aorinan'izay dia andeha ho any tapitanàna anaty Tsirabe ny tarika ny ainga dia ao andrenivohitra vakinankaratra indray zany ny 7 ny volana Jolay ho avy zao cabaret Angeza ary ny 30 ny volana Jolay dia faratoboky ny baka io mazava ho azy tsika rehetrarehetra manala azy amin'ny Revimanja Vasombelay ao amin'ny kianja fahalalam-baolina ny Saint-Jean. Ny aorinan'izay tsy arotadidiko eto fa dia miazo hatrany afatra hatrany toliarany tarika ny ainga fa mbola hoentsika miandala an'io zany ny programme anasany tarika ny ainga ity. Tsara Luka ny lazantsika fa ny tarika ny ainga dia au grand complet amin'izany isaky mandeha zany izay ny pira izay miaraka tamin'ny omigi rehetrarehetra napetraky omigi talohana lasanana dia ao fenofeno ny programme anareo raha ohatra raha misy olona te hifandray amin'ny tarika ny ainga dia firy laharanantso mifanerasera aminareo? Ya maro tokoa nareo no lasa diso adresy satria mitady ny serasera mitarika ny ainga dia indraindray somary solafaka makany amin'ny olona hafa dia izay vao miverina makaty aminay ka ty zany tsara mba tsy isen'izay fahadisom-panantenana zay raiso antsoratra 034 10 259 18 hitanareo eo ambany io 032 40 343 25 toizana ihany koa amin'ny laharanantso tarbi reto 034 10 025 04 ny Airtel 033 18 387 67 ary ny Orange 032 04 145 58 marina fa ny antso tarbi tamin'ny ny faneresarana tamin'ny omigi dia tsy miasa intsony ireo raha iantso mitarika ny ainga ianao fa ireo natolotra isoloka ireo no ifanereserantsika sy ahafahana miara-miasa amin'ny tarika ny ainga.
Manasafidy malalaka be zany ny mpankafy antarika ny ainga amin'ireo laharanantsy ireo a. Misy afatra tianareo ampitaina amin'ny mpankafy Arivelo mialohan'ny sarahantsika eto. Afatra tokana monja angambe makasitraka makatelina atsika rehetra mpankafy nitarika ny ainga mbola tsy niala vena tamin'izany fankafizana ny rivo manjavazombla izany hatr'izay ka hatr'izao ary ozy izay hoe raha mbola eo ianareo mpankafy nitarika ny ainga dia ivoy mandrakariva ny lalana izay efa voasorotry omgy ka tsy horava sanatry dia maneho fankasitrahana lehibe ary fisaorana ny fandaharana arts martiaux izay tarika ny ainga nanome sehatra lehibe ny mpiantsehatra rehetrarehetra tsy ankanavaka dia misaotra ihany koa ny TVM misaotra ny nareo rehetrarehetra mpanjoy ary mpanaraka sy tapaka ity fandaharana mamitsika ity manerana nosy dia misaotra ny Do, misaotra ny Luka dia mametraka veloma aminareo rahalahy. Dia izay indray aloha ny tamin'ity androany ity misaotra be tabianao nanaraka ny fandaharanantsika hatramin'ny farany ary saorana ihany koa nitarika ny ainga ny vahiny teto sady napindrana ananty satroka tsara tarehy be ity dia misaotra ny Hayainga etsy Andavamamba nanao ny taovolo sy ny tarehy amin'ny heriny io toy izao dia vahiny hafa indray no miaraka amintsika eto ary aza tonoina ny famerenana ny fandaharantsika isaky ny sabotsy amin'ny valora sasany maraina tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa manaraka indray veloma daholo.